fifidianana 13 9 novambra ny fiodinana voalohany 20 desambra ny fiodinana faharoa. Sekren ambivitra ny ainy. Fidangany vidin'ny fitaovam-pianarana tsy ampitsony ny iray etsy ariary. Makasitraka anao hatrany manaraka ny fahitalavitry ny MIS tonga soa anatin'ny pejin'ny fampahalalam-baovao ary amin'ity talata faha 1 ny volana Jolay ny tena 13 ity manolotra ny araba tomboky lasy tomboky vavy manasanao ary anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny toekarena avy hatrany ary no isantarantsika ny fampahalalam-baovao dia tafisiakatra 4,5 ariary ny euro iray androany. Mbola hiakatra nefa io sandany io ary totongany hatrany ny vola malagasy hoy nambarany pahy toekarena Hugues Radjanson raha tsy mainka amin'ny fandraisana fanapa-kevitra mitondra fanjakana. Tsy ampy ny vola vahiny miditra ato anatiny raha oharina amin'ny entana mivoaka. Zara raha misy orinasa misokatra raha teo eto Madagasikara. Ho mafy noho izao zavatra efa miatra manana izao araka izany ny zavatra iseo atoato raha toka ny tombana nataony ity mpamakafaka toekarena ity hatrany. Raha vohora zafi mahenina Mathieu Prince. Tsy voafeny fanjakana intsony fitotongana ny sandam-bola malagasy ary tataratra avy hatrany izany amin'ny vidim-piainana ankehitriny. Tsy maintsy miakabity avokoa ary mbola tsy hitsahatra ny akabity ny entana tafiditra ato anatiny raha vadika vola ariary noho ny sandam-bola malagasy mitrosina amin'ny tany. Tsy hijanona hatreo anefa ny fiakaran'ny vola euro raha oharina amin'ny sandaina amin'ny vola ariary hoy ny pahy toekarena. Ka tsy maintsy miakatra satria tsika tsy mamokatra ny inona. Satria tsika zao nge ny volana janvier sy février tsika ny tena manondrana entana. Ny vanille ohatra décembre dia ny letchi décembre ohatran'izany. Tsika zao vao arina dia zavatra rehetrarehetra io tsy vitatsika io. Fa tsy maintsy miakatra foana eo. Nilaza ihany koa Hugues Radjanson tamin'ny alalan'ny Antsoantarby afantaritra ny tsy fahaizan'ny fitondram-panjakana nandray fepetra no nahatonga ny zavamisy ankehitriny. Eo ny fanapotehana ny vidina lavanila izay tokony mampiditra vola vahiny betsaka ao anaty kitapo-mbola-panjakana. Mbola tsy tafarina ny fiarakarena vokatry ny Covid, ny driramasiny tsy fandriampahalemana manampitrotraka, avokany ny enan'ny famoronana orinasa sy asa ato anatiny izay tokony hamokatra entana fanondrana. Matetika aloha rehefa miakatra tsy mbola nahita vizinetana miverina zany tsy mbola nahita an'izany hatramin'izay miainako. Fa rehefa miakatra io zany dia tsy miverina tokoa. Fa anjaran'ny malagasy amin'izay no mieritreritra hoe tokony hanamboatra kahie, tokony hanamboatra zavatra eto Madagasikara. Dia tokony misy politika manokana ahafahana miteny amin'ny olona hoe isany te hamokatra kahie, isany te anona dia isany anona dia ahoana ny ahafahana manao an'izay dia mety ny diplomasia no ampiasaina hitady partenaire any ivelany hanao an'io sy zavatra rehetra ohatran'izay ilay. Tonga izany dia miara-miainga dolidoly. Fa tsy hoe avela amin'izao fotsiny ilay entreprise hanao azy. Tsahampina izy hanao an'ilay izy. Marariny sy ampiariana mihitsoka ny toekare-pirenena raha ny fanazavana dia mbola mafy noho izao ny zava-misy atoato. Ny vaovaon'ny fifidianana kosa indray ary dia nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany didim-panjakana miantso ny mifidy an-Datsabato. Notazomin'ny gouvernemanta malagasy ny daty natolotry ny seni ary efa nankatoavin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ka ny 7 novambra 13 no anatanterahina fiodinana voalohany, ny 20 desambra kosa no anatanterahina fiodinana faharoa raha toka misy. Andrasany avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena kosa nefa ny daty anatanterahina fifidianana kominaly sy ny mpanolotsainy tanàna. Nzava-ndre mahefa sy mbola ava tsara. Ny filan-kevitry gouvernemanta izay avy nivory amin'izao fotoana izao dia nanapa-kevitra ny idiratsika ao anatiny zany fifidianana filohan'ny republika zany. Ka ny fiodinana voalohany irosotsika amin'izany fifidianana filohan'ny republika zany dia ataotsika amin'ny lakamisy fa 7 ny volana novambra taona 2023 ho avy zao. Raha tokony hisy ny fiodinana faharoa dia ataotsika amin'ny faha-20 ny volana desambra amin'ny fotoana ty ihany koa. Sy ny tetiandro ny anaovana ny fidianana ny novolazana lalàna fa ny fiantsoana ny mpifidy
ifidy amin'izao tety andro zao. Atapaka tao anatin'ny filan-kevitry minisitra natao androany atoandro araka izany fanoraisina ny didim-panjakana manaika ny mpifidy an-Datsabato hanatanteraina ny fifidianana ho filoham-pirenena. Tsy niova tamin'ny daty natolotry ny CENI ary efa nankatoavany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny governemanta malagasy. Ho ataony alakamisy afasivy volana novambra 2024 ny fihodinana voalohany ary ny 20 volana desambra 2024 ny fihodinana faharoa toka misy izany. Natinana tsy tiana aloha izany dia tsy maintsy mametra-pialana ny fasivy volana septambra ho avy izao ny Filorajoelina raha mbola irotsaka ho fidina araka ny voalaza ny lalam-panorenana. Nilaza kosa ny mpikambana ao anatin'ny firaisamonim-pirenena safidy androany fa tokony anafoana ny zom-pirenena Frantsay ananan'io aloha ny filohan-kehitriny raha mbola ilatsaka ho fidina. Hoanay firaisamonim-pirenena moa dia hoe irotsika amin'ny fifidiana dingana anankiray io fifidianana io rehefa tena iteny izy hoe eny ary fa tena mbola irotsaka ao anatin'iny dia ny anjarany mametraka an'izay le ataontsika hoe fanalana tanteraka le zom-pirenena makasika ny hananan'izay. Izay zany raha ohatra ka te hitondra raha mbola ilatsaka izy ao anatin'iny izay zany apetraka mivantana amin'ny filoham-pirenena ngambazay. Raha ny mikasika ny fifidianana kominaly kosa indray dia tokony ho tapitra ny faran'ny volana novambra na ny fiatomboan'ny volana desambra ho avy izao ny feom-pitom-piasan'ireo be an-tanàna sy ny mpanolontsaina manirana ny nosy. Ny volana martsa 2024 kosa ny daty anatolotry ny CENI anatanteraina ny fifidianana mifandraika amin'izany raha toka ny volana May 2024 ny fifidianana ho solombavambahoaka. Ny vaovaon'ny politika dia miantso ny filoham-pirenena malagasy am-perinasa ny filoha lefitry ny RMDM avy amin'ny faritany Toliasy mba ambalina diso ny vaovao navoaka ny fanjakana Frantsay nilaza ny fizakany zom-pirenena Frantsay. Tsy tokony mpiaro ny fitondrana no amaly ny fanontaniany RMDM fa ny filoha-tenany mihitsy. Efa hita taratra ny maha Frantsay ny Andry Rajoelina raha ny famotenany Madagasikara sy ny fomba fiasan'ny nojerena ho hiatran'ny avy eo anivon'ny RMDM. Asinandria Malala, Mathieu Prince. Tsy tokony ireo mpiaro ny fitondrana no amaly ny resabe mandeha malona ny fivoahan'ny vaovao-mpanjakana Frantsay izay milaza fa nahazo zom-pirenena Frantsay Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 hoy ny mpitondra teny RMDM ny pasteur Edouard Tsarame Androany. Ny filoha-tenany izay voakasiky ny resabe no tokony anamarina na andiso ity resaka ity. Ny tokony andehanany le ady hevitra eto amin'ny firenena dia tokana ihany. Ary tsy tokony misy olo hisolo vava any président Andry Rajoelina fa apetraka le fanontaniana hoe marina sa tsy marina iny taratasy mivoaka iny. Miankina amin'izay ny tokony hisy ny ady hevitra. Raha marina iny tokony misy ady hevitra, raha tsy marina iny tokony misy ady hevitra. Fa diso daholo ny ady hevitra koatran'izay satria lasa mirona mankany amin'le hoe article zao dia misy koa mamaly hoe article zao dia tsisy manamarina le taratasy na tsy misy koa miteny fa hoe tsy marina le taratasy. Fa ho anareo pomba ny fitondram-panjakana dia iangaviako amaly marina ve io taratasy mivoaka io sa tsy marina. Manahirana lasa mifandrirotra amin'ny lalana tsy tokony alehany ny firenetsika ny filoham-pirenena izay nanao an'le fangatahana tsy miteny. 10 ariary ny euro iray ankehitriny ny lalana rehetra manerana any Madagasikara potika tanteraka ny fidangany vidim-piainana tsy voave ny volamena mivoaka antsokosoko na mivadika vy ny vola fanampiana tokony ho an'ny malagasy noho ny krizin'ny Covid-19 no ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny manodidina azy ny orinasa malagasy potehiny fa ny any vahiny indraindraina satino an'ny zavamisy tamin'ny fitondrana Rajoelina avokoa ireo. Toa mampiseho ny maha Frantsay ny filoham-pirenena malagasy ny fomba fiasany ho hiatran'ny RMDM. Hafahafa zany fitantanana firenena zany. Ohatrany hoe tsy fitantanana gasy zany. Raha gasy manko manana toe-tsaina sy kolotsaina. Hoe ny kolotsaina malagasy tokony ho haitsika hoe manahoana zany kolotsaina malagasy zany. Ny gasy manana ny lalàna ny maha-malagasy azy hoe reto aby ny lalàna velona eto Madagasikara. Izay fotsiny mampieritreritra hoe ohatrany hoe gasy ve zany olona mitondra zany sa tsy gasy raha zao fitantanana zao. Ny tena mampikaikaika ny olona sy mamparary ny olona amin'izao fotoana zao dia resaka délestage. Misy fanjakana ve olo eto amin'ity resaka délestage ity. Iza ny tomponantoka amin'io tsy mahavoavidy groupe ve ny fanjakana
amy vola be rehetrarehetra io raha anaty volany volamena natao lakaiza tena mampalahelo a vidiny arikôvera olo no mbola lafo kokoa no vidiny lavany aiza ho aiza ty fireneny ty mesaka ny mamono afo ny mpiary fanjakana ankehitriny kanefa vao maika mampitombo ny afo efa miredareda ny fanazavana entin'izy ireo ilalatina rakotondra zafy de milaza fa noho ny iray be ny andrajoela frantsay no nazahoany io ty zopirenena frantsay ity na le antsoina hoe éparfiliation ao ihany koa ireo milaza fa vokatry ny fifanarana diplomasia no nazahoany andrajoelina izay zopirenena frantsay izay atreto tsy mbola laza ny momba ny fizakany zompirenena frantsay io mihitsy andrajoelina ka izao taty ny RMDM izao ny ilazany ny tena marina ny fahasimbany milina ho andekaleka papango misy aringotra amin'ny taroby vorona mipetraka amin'ny andrin-jiro olana tahaka izany hatrany no hoanim-bavitra lantsiny ataon'ny fitondrana amin'ny fahatapahan-jiro hoy ny mpamakafaka politika nandritry ny fandarana miara-manonja androany nompotehina ny orinasa JIRAMA nandritra izay 5 taona izay ny fanampiana sy ny teti-bolan'ny ministera hafa nefa dia efa natontona ho an'ny orinasa JIRAMA fa omaly tsy miova ny olana hoy hatrany fanazavana mamintana amintsika ny andindinina izay ary avitra solondraibe sy Andrakoto Malala zara raha misy misitraka jiro sisa ny mpanjifany JIRAMA oravitsy ao anatin'ny iray andro ny mba mandeha ny jiro sy rano indrindra ho an'ny eto andrenivohitra nandritra izay 5 taona izay olana ara-teknika no ataon'ny JIRAMA sy ny fitondrana ala olana ny filora Valmanina nefa mananana paikady matotra sy afaka nanala ny olany fahatapahan-jiro izay tamin'ny fotoam-pitondrany ny JIRAMA nanana 64 milliards d'ariary ambom-bava ny JIRAMA teo ampialatana ny JIRAMA tikan'izany riny raha ohatra zany ianao ka manana société manana ambom-bava manana bénéfice nety ianao mandroso le société de ilaza ve ianao fa tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanina koa nisy délestage fa ny olona plus ny chiffre d'affaires fa ny ianao moins tsy mitovy ny endriky ny délestage ny resahana tamin'izany fotoana zany sy amin'izao fa tsy hoe tsy maharaka ny famatsiana amin'ny alalan'ny solika sy hoe simba ny fitaovana ny andekaleka sy hoe misy potomenjera sy hoe misy papango misaringotra ny fil sy hoe misy vorona ny fil sy hoe tsy ampirivotra misy fako be rano tsy ohatran'izany nge le tamin'any satria reto olo reto manko raha misy tsy fahombiazana de inona ny ataon'ny litany voalohany rina tamin'ny andro ngara Valmanina koa ohatran'izao tadiavony ny arsiva rehetra mikisa excuse s'accuse teorina le fitaovany JIRAMA ihany nomenao olo kafa mitantana azy de ny JIRAMA ndray lasa manofa mividy zany nge nataony reto olona reto ary ny JIRAMA tamin'izany fotoana androany ny andro ny tantana filo Marc Ravalomanina de efa mba nametraka fepetra ny amin'ny hoe hiezaka zay ny mba ahazony ny isa-tokantrano jiro mazava de rehefa nandeha le ezaka satria betsaka zany le vahoaka zay nanao fangatahana teny anivon'ny JIRAMA de dikan'izay zany tsy maintsy manatsara ny fitaovana eo ampelatana ny JIRAMA satria hivarotra herinaratra izy de natsaraina andekaleka natsarainy tsy azo mpaniry natsaraina telomita natsarainy mandraka no atsaraina mandro seza na jiro na rano zay le endriky ny délestage kely nandeha kely anatina herinandro vitsy de exploiter reto mampime reto fa tsy délestage 5 taona ny vavao mahakasika izay orinasa JIRAMA izay hatrano dia fanahinina tao anapotihana izay kely misy eo ampelantanana ny fahatapahan-jiro hoy nambarany mponavy Toliary zara raha mandeha ora telo ao anatin'ny iray andro ny jiro akoatra ny amin'ny alina any anjoerana amin'izao fotoana izao mitaraina araka izany ankamaroany malagasy miankina amin'ny JIRAMA ny fitadiavana saingy dia tsy afa-manoatra fa dia miandrindrariny ny orinasa JIRAMA nefa dia sady tsy hita no tsy refeo manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao Ravirazafy Mahenina Mathieu Prince mamiteraka fahasorenana ho an'ny mpanjifa ny fanaovan'ny JIRAMA tsinotsinona ny asa fiveloman'izy ireo misy tokoa ny vinavina fahatapahana mivoaka saingy tsy voahaja amin'izay voasoratra akory ny ora fahatapahana ho an'ity orinasa kely mpanao vy ity voaterina mitomboana ny ora fiasana ary nahemitra ny fotoana firavan'ireo mpiasa tena mandreraka be satria zao raha komandony olona zao raha ohatra hoe enjehana le fotoana de tsy tratra le fotoana satria tapaka lava le jiro de lasa ohatrany hoe mifamaly amin'le client zany satria misy fotoana enjehana mako le izy de amplisin'izay le jiro tapaka lava nefa ny jiro tsy mihena mihitsy fa vao may miakatra zany le JIRAMA zany hoe misy fotoana zany ao anatin'le fotoana ny asa izy aloha zany misy tapaka
adiny ray adiny roa adiny roa sasany eo dia hita be zany aminay mpanjifa madinika ma ny mpiasa aloha ngamba tsy manampy satria zay zao fa complet fa ny fotoana idirana fotsiny zany no alavaina dia ny firavana hitarina kely. Miasa tena manao iaortakosa ity rem-pianakaviana ity voaterina ena ny entana amidy ho azy mba tsy simba ny délestage. Tena misy fetraka be mihitsy ilay satria indraindray zao ny aortanay mivadika rehefa le tapaka ny jiro dia anaty congélateur dia mivadika ilay izy tsy mety amidy tsony. Tsy izay aloha mijery le avidy any fa ohatrany tsisy filazana mihitsy amin'izao no tapaka ny jiro na atao tsikelikely fotsiny le aorta dia zay vita no amidy. Asaiky manerana ny nosy ny fahatapahan-jiro any Mahajanga izao ora roa isan'andro ihany no mandeha ny jiro ny Antoliara nilaza ny mponina avany an-toerana fa fanahinina ny zava-misy anapitihana ny fiariana kely mba tafarina. Ny tsy anasa efa moatra ny 7 isan-jato eo mba manana fivelomana kely indray ankehitriny no potehina amin'ny alalan'ny délestage ao anatin'izany ireo mpanefy mpanao sodio isan-karazany ireo cybercafé sy ireo micro-édition samihafa ny salon de coiffure sy ny sisa ao anatin'izany koa ireo zavatra tehirizina anatina congélateur toy ny vokatra an-dranomasina izay potika tanteraka vokatra ity délestage lavareny ity. Ny fahasahiranana sy ny insécurité fa tsy lazaina tsony amin'ny alina amin'ny fotoana tokony hiasan'ny olo no anapanazy manomboka amin'ny enina maraina ka hatramin'ny ora tolakandro. Zany hoe adiny telo sisa miasa zany ilay mpitady vola mba amelomana izay kely amin'ny fianakaviany. Dia amin'ny alina indray amin'ny fotoana tena ilana azo an-tokantrano tapahana le izy any amin'ny fito na amin'ny valo dia any amin'ny raika ambin'ny folo nefa ny ankizy ao anatin'ny fiomanana amin'ny examen. Ao anatin'izany karazana alaolana no lazain'ny orinasa Satriram-ba mba hanamarinana ny fahatapahan-jiro. Lazaina fa tsy ampy ny solika fanodinana herinaratra. Nisy ny fiaran-jiro matratra ny lozam-piarakodia na koa simba ny fitaovana mampita herinaratra na nisy nangalatra. Misy koa ny hoe nisy papango raikitra tamin'ny tarby ka tapaka ny jiro. Ankoatr'ireo tsy misy fanazavana maro-potra avy amin'ny orinasa Jirama. Azantsika hatro ny vaovao mahakasika ny orinasa Jirama fanoizantsika ny fampahalalam-baovao ary dia tsy ekeny zanaky ny faritra Androy ny fikasany mpitondra fanjakana anondrana enomby any ivelan'ny Madagasikara. Ampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana io fikasany mpitondra io ary animba ny kolontsaina avy eto Madagasikara raha ny fanamafisan'izy ireo. Asinandria Malala sy Mathieu Prince. Animba ny kolontsaina avy any Atsimonosy sy ny kolontsaina eto Madagasikara mihitsy ny fikasan'ny fitondrana Andra Joel anondrana enomby any ivelan'ny Madagasikara hoy ny zanaky ny faritra Atandroy Androany. Eo ny lafiny tsy fandriam-pahalemana fa olana goavana sy loza mitatao ihany koa ny fahasimban'ny kolontsaina. Ny fahapotehany eo amin'ny tontolon'ny cheptel bovintsika nga na ny omby fiompitsika eto Madagasikara dia fa ritra tanteraka mihitsy tsy misy ny politika na stratégie hoe hahafahana amin'ny renouveler azy na mampaniry azy indray mandeha fa vao maika toa potehina amin'ny alalan'ny fananganana tetika asa toy izany. Na tsahatra ho iaho teo ny fanondranana omby velona nefa zao etretina hatao indray ny fanondranana hena nomby ka le hena moa avaiza tsy avy amin'ny omby ihany. Habiller Paul, déshabiller Paul pour habiller Saint-Pierre hoy ny fitenenana mampalahelo raha izany zavatra misy. Ka ho anay boka Androy agny dia tsy mety aminay tanteraka io. Tena tsy mety aminay satria ny tontolo ny kolontsaina sy ny fomba mpanao boka Androy agny dia mifahatra tanteraka manodidina ny omby. Ka tena famotehana tanteraka ny mahizy anay raha izany ny tanteraka io satria tsy vitany hoe tsy fandriam-pahalemana ihany. Zay tena nahamaita ato amin'ny firenetsika natran'izany tetezamity zany tsy arantsika mivantatra zany remenabila zany tsy fantarantsika ny hafarany fa amin'ny alalan'ny fanondranana hena ty dia ho zava-doza no iseho amin'igny faritra atsimo igny raha izany tokoa ny tanteraka sagnatria ny vava. Ratsaivina dia mitsipaka ity fikasany mpitondra ity ihany koa ny solombavam-baoaka any Atsimo sasantsasany. Atreto tsy mbola nandrenesana toyny ny fakan-kevitra nataony mpitondra fanjakana ny amin'ny fikasana anondrana enomby izay nanomboka tamin'ity herinandro ity moa izay fakan-kevitra izay. Ny vavaony fampianarana kosa indray ary dia nanome 2.7 ora ny tompona andraikitra amalina ny fitakian'izy ireo ny mpampianatra vakatetra avy eto amin'ny Sisiko Antananarivo renivohitra. Mbola nita amin'ny karama ho antaona 2024 no voaray hatreto, andrasana kosa ho antaona 2024 sy ny taona 2024.
ho mafy ny asika fitakiana ary mety ahina ny isy fiatraikany amin'ny fanadina-panjakana bakaloria anomboka ny alatsinainy izao ny zava-misy raha tsy mivaly izay fitakiny mpampianatra vacataire izay ny zavandre mahefa sy mbola avazarasy no mitatitra amintsika izay fanadiadina izay mbola tsy mahita mangirana manoloana ny fitakina ny tambokaramany alohatreto ireo mpampianatra vacataire mpitsara sy mpiambina bakaloria mbola ny vakasion tamin'ny taona 2024 no naloha ny tompon'andraikitra ho malalatsanainy ho izy ireo kanefa vakasion nanomboka tamin'ny taona 2024 raika amin'ny 2024 2024 no tsy voaloha araka izany dia nanome fehim-potoana ho an'ny tompon'andraikitra voakasika izy ireo androany ho famahana ny olan'izy ireo fipetra raisina zany dia manome valambe 20 ora ho anao zay andre mato président université chef Cisco fa raha tsy voavao anatin'izay le olana dia ialana tsi fa tsy maintsy hetsika izahay pana be rehetrarehetra manerana faritra Analamanga satria Analamanga irery ary ny tsy nahazo an'ilay vacation Cisco Tanaville mety isy akony amin'ny fanadina-panjakana bakaloria izay ho tanterahina amin'ny herinandro avy izao etsika ho atao io raha toka tsy misy voka ny fitakiana ho izy ireo raha ohatra ka tiatsika izotra ampilaminana zany aloha ny baka tsisy tebitebina ny ray aman-dreny na ny ankizy anao fanadinana dia alao reglena mialohan'ny baka ilay vacation 2020 sy 21 satria araka ny vaovao mandeha dia hoe efa mivoaka daholo vola io avy ao ministera nefa mahagaga hoe aiza le vola ary no tsy voaray anay sy mba tanteraka ny asin'ny fampianarana sy ny mpampianatra malagasy raha izo zava-misy izao no mitohy ho ny fanazavana amila mandinika ny fanjakana sy ny ministera ho ireto mpampianatra ireto satria any fanabiazana no antoka iray ampandrosona ampembotra ny fampandrosoana raha toka atao tsinotsinona sy amavanina tahaka izao foana ny pejy fampianarana izay hatrany ho sangany ary ho isan'ny tondra avo ny firenenany ianareo mpianatra hoy mangalaza Eugène mpampianatra ato amin'ny universitény Barikadimy raha nitondra afatra ho an'ny mpianatra izay efa nandalo tao amin'ny anjerimanontolo ity nisy ny fionana sy ny fanolorana mari-pahatsiarovana ho an'ny mpampianatra ny herinandro lasa teo sambany teo amin'ny tantarany fampianarana no nisy toy izao hoy nambaran'ny mpianatra tranainy avy tao Barikadimy avitra solondraibe manora andre malala namolavola ny kolokolo ary nandratona fahalalana ho an'ny mpianatra maro ny université any Barikadimy manana toerana ary manana ny mahizy azy eto amin'ny firenena ny akamaroan'ireo mpianatra nivoaka fahizay noho izany indrindra dia nahatsiaro ireo novolavolaina sy ny sitraka izay traikefa sy fahalalana natolotra ireo mpampianatra nandritra ny taona maro izay ka nikarakara fanomezana ho fisaorana ireo everina fa vinahitana sy angadina ananana no tanterahana tetsy vatony sabotsy teo ny fionana ireo mpianatra sy ny fanolorana mari-pahatsiarovana ho an'ireo mpampianatra miisa 2 ny riny mpampianatra hitovitovy aminy ary ho lasa ambonimboniny aza ka mino azy magnantegna be dia be ny Barikadimy dia tegna fa lasa olona mitondra olona manana asa manana andraikitra ka dia zay no nirinay tafita zany ka ho zahay hoe aingany anisany sangasangana hitondra nyity firenentsika ty nareo ary hitondra azy amin'ny fahamarinana ampitiavana ary mba tsy ho gisitreky Madagasikara satria tsika mpampianatra zanareo mpianatra amin'ny rehetrarehetra fa mbo anisa le mbo voalohandohany ka io magnantegna zay fa dia mbo anisan'izay hitarika an'izany anareo afaka andro volana taona vitsivitsy agnoany hitoy any Barikadimy fanolorana ireo mari-pahatsiarovana ho an'ireo tsy nanatrika ary anentanan'ireo mpikarakaratrany ireo mpianatra mahatsiaro fa nandrato fahalalana tao amin'ity université any Barikadimy ity manodidina ny 200 mahery ireo mpianatra niara-netana ho fisaorana ireo mpampianatra avy amin'ny sampam-pianarana misy any an-toerana ary mielipatrana manerina izao tontolo izao ny vaovao avy eny anivon'ny fampianarana ambony izay hatrany dia mitaky ny fametrahampialan'ny prime ministre ny ministry ny vola ary ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana arantsiasana avy eo anivon'ny CSS tsy mahavaolana ireo olona ireo ary vato misakana ny tontolon'ny fampianarana raha ny fanazavana mitoy 27 ora indray ny fiatoan'ny fampianarana atao amin'ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra sy malona ny tsy fahamaliana ny fitakian'izy ireo Ravorazafy Mahenina sy Mathieu Princy mangina nanomboka omaly ny fampianarana tety Akatso zara raha misy mpianatra mivezivezy ary misy amin'ireo efitrano fianarana aza no foana tsy ahitana sarangan'olona mitaraina ireo mpianatra noho ny fitokonana matetika amin'isio eny amin'ny université Mpanjakana misy fiantraikany goavana ny fianaran'izy ireo izany mitongana be ny resaka ireo amin'ny fampianarana satria
eo amin'ny resaka TD ohatra manao exercice igny zahay dia lasa tsy vita ilay izy, lasa tsy tratra ilay programme zany, tonga dia fa hoe examen ny mitranga, lasa tsy maharaka satria ilay mpampianatra mety tsy mampianatra. Lasa ela be aloha ny any universitaire dia tsy mitovy amin'ny université sasany. Ny sain'ilay ankizy lasa variana amin'ilay ohatry ny hoe vacances foana. Mitoro amin'ny fitopolo ora indray anefa ny fikatsony fampianarana eto Antananarivo sy ireo fohy be mpikarohana nasionaly. Mitaky tsy misy atakandro ny andoavana ny tamin-karama antsy voalohana andritra ny taona maromaro ny CSS. Mangataka ihany koa ny fandraisana fepetra amin'ireo olona tsy mahavita ny asany mifandray amin'ny tontolon'ny fampianarana. Mandritra izay roa amby fitopolo ora izay dia miato tanteraka ny asa fampianarana sy ny asa fikarohana eto anivon'ny université n'Antananarivo sy ireo fohy be mpikarohana nasionaly. Ny CSS sampan'Antananarivo ihany koa eo anatrehan'ny tsy famahan'ny fitondrana an'ireo olana maro lafy izay efa notaterina matetitetika teto dia mitaky ny fametraham-pialana na ny fanesorana an'ireo tompona andraikitra izay tsy nahavita ny asany ny adidy amanandraikiny ka lasa vato manoharina sy sakana amin'ny fampandehanana ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay ary ny ministry ny vola sy ny toe-karena ary ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta. Tavitra ao anatin'ny fitaopanadinana ny ety Ankatso amin'izao, ampiny fitokonana lavarentsy sy ny fahatapahan-jiro, mitotongana ny fampianarana ambony miankina amin'ny fanjakana, na mitokona ny mpianatra mitaky vahatsim-pianarana, na ireo mpampianatra no mitokona mitaky karama. Anao ahoana oriana kely eo ny tontolon'ny université raha izao no mitohy? Mbola betsaka amin'ny orinasa nefa no mijery ny diplôma mivoaka avy any amin'ny université mpanjakana. Iverenantsika eo ihany ny vaovao mahakasika izay fampianarana izay rehefa avonina ny sary fa ho any amin'ny faritra aloha isika ato anatin'ity toy ny vaovao manaraka ity. Misedra olana ara-pitantanana goavana ny orinasa Sekrène tato anatin'ny 14 taona farany raha ny fanazavan'ny mpiasa ao. Raha 200 ny mpiasa teo aloha tao amin'ity orinasa mpanamboatra sambo ity dia tsy misy afa-tsy 7 sisy izany amin'izao fotoana izao. Ny trosa miavosy ny fatiantoka mitomboatra any. Rahantsika avetrany ary ny fanadihadiana mahakasika izay. Ambifitra ny any orinasanay hoy ny nambaran'ny délégué ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Sekrène. Raha ny fanazavana dia manana olana ara-pitantanana ity any orinasa mpanamboatra sambo eto Madagasikara ity. Nanomboka ny taona 2014 dia tsy nitsahany tombony fatiantoka noho ny tsy fahaiza mitantana. Ny taona 2014 tafakatra hatramin'ny 10 miliara ariary mahery ny fatiantoka raha ny fanazavany. Rehefa misy sambo tokony amboarina raha ny fanazavana trany, tsy mbola tonga akory ilay sambo dia fakany Sekrène vola. Ny 17 hatramin'ny 17 isanjato ny vola tokony horaisina sisa tavela. Tsy ampy andovana ny vesatry ny orinasa nefa io. Vokany 12 volana tsy nahazo karama mampiasa sisa tavela. Tsy misitraka ny fisotrondrononony koa ireo efa lasa retirety satria tsy nalony lasakemboka teo anivon'ny kinampsany Sekrène nanomboka ny taona 2014. Ny DGN manao zay amin'ny tenan'ny orinasa. Raha lany prime ministre izy io tena milofo magnano zay amin'ny tenan'ny orinasa. Araka ny tsahona resaka eninay iraka ny président Radjoetsy Mamba Vatomanga amotika ny orinasa mba ahafahan'ireo mividy ny orinasa amin'ny vidiny ambany dia ambany. Dia amin'izao tena manao zay amin'ny tenan'ny orinasa. Fa ino ilay ahafahany amin'ny fa manao zay amin'ny tenan'ny orinasa izy. Orinasa amin'izao le machine tsy asiana menaka, tsy asiana graisse, tsy soloana pièce simba fa ampiasaina foana. Raha vy samy vy zany fampokasoka, tsisy menaka, tsisy la graisse, dia tsy maintsy mifanimba zany potiky. Izay zavatra misy ato. Fanao ny orinasa hatramin'izay ny fitaovana atao entretien isan-taona. Nandritry ny 17 taona ny tantanany tsy nanao entretien izy. Ny Covid-19 no olana raha ny fanazavany mpitantana tamin'ny mpiasa.
tsy mety tafarina nefa ny orinasa treto na dia misy ihany aza ny mpanjifany. Ny fitaovana enti miasa koa simba tsy misy fikarakarana treto. DG-nay mametraka hoe ny COVID-19 no tonga nifavoazany Sekrena. I Sekrena nefa no tantaniny tonga nitantana Sekrena izy hatramin'ny 2010 et après grève 2009 dia izy napetraky président Rajoely eo nitantana ny Sekrena dia hatramin'ny natongavana nefa dia zay efa nahita fa mitotongana foana izy Sekrena. Efa nanao antsoavo tamin'ny fanjakana teteza mita tamin'ny fotoanandro tamin'ny 2012 zay efa niteny hoe tsy mety fitantanana fa raha io no mitohy dia tsy maintsy potiky Sekrena. Dia tsy misy fandraisana ndraiky nataon'ny fanjakana dia izy potika zao. Maty antoka foana i Sekrena nandritra zay efatra ambin'ny folo taona zay. Zany hoe tamin'ny tondasa 2022 faty antoka 10 milliards ariary mahery. Ny taona 2017 no niforona ny Sekrena ary isan'ny orinasa lehibe natokisana taty amin'ny faritra Ranomasimbe Indiana raha ny fanamboarana sambo saingy izao potika tsy mety tafarina izao. 27 taona taty aoriana nitsanganany. Koa satria efa vonona ary ny sary dia nahitana fiakarany avokoa amin'izao fotoana izao ny fitaovan'ny mpianatra. Raha ho an'ny kahie manokana izao dia manomboka amin'ny 5,2 hatramin'ny 7,000 ny iray paquet amin'izy ireny. Tsy ampy hividianana fitaovam-pianatra intsony ny vola iray etsy ariary amin'izao fotoana izao raha ny fanadihadiana nataon'ny Asinandria Malala sy Mathieu Princé. Tsy ampy hividianana fitaovam-pianatra intsony ny iray etsy ariary. Nahitana fiakarany avokoa mantsy ny vidin'ny fitaovam-pianarana. Ny kahie izay manomboka amin'ny 5,2 ariary ny iray paquet ka hatramin'ny 7,000 ariary. Presque ny fourniture mihitsy nisy fiakaran-kely daholo na amin'ny resaka papier na amin'ny madinidinika na ny cartable. Resaka kahie zany tena hiazaka zany aloha zany amin'izao. Misy izy zao ray alina le tsy dia tena hoe tsara be izy moa tsy ratsy. Dia misy hatramin'ny kahie iray zao ny grand format misy alaina 7,000 amin'ny paquet cartable arakarany ireny. Misy manomboka amin'ny 3,000 hatramin'ny 5,900 eo. Manampitrotraka ny fiakaran'ny vidin'ny fitaovam-pianarana io ihany koa ny fitotonganany ariary. Ny mpividy nefa tsy maintsy miady varotra ho hiatra ny mpivarotra nanaovana fanadihadiana. Tena misy fiantraikany be amintsika aloha zany ny fidinan'ilay sandam-bola satria ilay entana exporté daholo ny ankamaroany dia eo dia efa hitantsika ny lanjan'ilay vola hoe tena mafy ilay fiainana. Izay indray zany no mifanao marimaritra iraisana amin'ny petsena satria mba mifampitsinjo hoe eto ilay marsa lasa ilay marsa midina miditra ny kely fa miezaka tena hoe misaprochy amina client amin'ilay izy. Miakatra efa ho isan'andro ny vidin'ny fitaovam-pianarana ho hiatra ny fanazavana. Lafombavao afatanteraka fero ny vola ampiasain'ny kandida mandritra ny fampelezan-kevitra mba hisy ny fifidianana madio sy mangarahara ary mba ho lavitry ny kolokolo ny fifidianana hisy eto Madagasikara hoy ny nambarany avy eo anivon'ny Transparency Internationale androany. Ampiaro araka ny tokony ho izy ny lalàna ary atao avy ampy ny teti-bola entina miady amin'ny kolikoly ho kosa ny nambarany avy eo anivon'ny firaisamonim-pirenena Ivorary. Asinandria Malala sy mbola avatsara. Teboka telo lehibe no mbola ahitana lesoka amin'ny fampiarana ilay fifanarahana iraisan'ny pirenena amomba ny ady amin'ny kolokolo ho an'ny aty Afrika no soniavana sy nankatoavy ny Madagasikara tamin'ny taona 2020. Eo ny lalàna ahafahana misitraka vaovao mikasika ny fitantanan-dara-panjakana izay mbola tsy voahaja ankehitriny. Eo ihany koa ny lalàna miaro ireo mpisintona lakolosy sy ny mpiaro ny zon'olombelona izay mbola marisarisa ny fampiarana azy ankehitriny. Mbola tsy lany tena anivon'ny antenimera-pano lalàna ihany koa raha ny fanazavana. Atsisika mbola andrasana ao anatin'izany ihany koa ny mikasika ny fanitsinana ny lalam-pifidianana toy ny famerana ny vola ampiasaina mandritra ny fampelezan-kevitra. Anisan'izany anisan'ny engagement voafaritra ao anatin'ny convention io ihany koa ny momba ny fametrahana mangarahara sy ny fanaraha-maso ny loharanom-bola ampiasaina ao anatin'ny fifaninanana ara-politika na fifidianana zany. Dia eo koa tsika efa misy an'ilay adisisika entina foana amin'ny hoe fampisiana ny mangarahara amin'ny sehatra io sy koa fanamafisana ny lalàna zany mba hisiny ny
sazy ho an'ireo zay tsy manara-dalàna fatatsika fa raha ny lalàna 2018-008 izay misy eto amintsika manan-kery amin'izao fotoan'izao mikasika amin'ny fifidianana dia tsy misy izany sazy izany ka izany hoe na mandika io lalàna io ara ny olona ka tsy manambara ny loharanom-bola ampiasaina ao anatin'ny fifidianana dia tsy misy sazy mipetraka ary nametraka ihany koa io lalàna io ny CCFVP izay sampandrarana tao Anaramaso an'ireo loharanom-bola ampiasaina ao anatin'ny fifidianan'ireo fatatsika hoe tsy ampy ny fahefananana tsy ampy koa ny hoe manana eo am-pelantanany raha ohatra ka mbola tsy hovaina izany na avoaziny io lalàna io dia mampatahotra ny io amin'ny fifidianana ho avy. Amin'ny ankapobeny asehatra maro no mbola ahitana trangana kolokolo eto Madagasikara. Agoragora-trano ny fampiaran-dalàna eto amintsika ary olana ihany koa ny tsy fahampiany teti-bolana tokana ho an'ny ady amin'ny kolikoly. Raha ny vola tokana ho an'ny ady amin'ny kolikoly mbola tsy ampy. Bebe zany ny zavatra mbola tsy tomombana fa io tsy hoe hifanomezantsiny hoe tsy maintsy ny fanjakana ihany na hoe ny rafitra miady amin'ny kolikoly ihany fa tsika rehetrarehetra zany voakasika izay bebe. Androany 12 Jolay moa no andro nankalazana ny andro afrikanina ho an'ny ady amin'ny kolikoly. Feno 20 taona tamin'ity taona 2024 ity ihany koa any fifanarahana iraisam-pirenena nataon'ireo firenena eto Afrika momba ny ady amin'ny kolikoly. Feno 20 taona ny nanasoavany nanasoniavany Madagasikara ny protocole de Maputo mahakasika ny zo ny vehivavy. Tsy mbola lany eny anivony antenimera nefa izany na dia efa vita sonia azy ka mahatonga ny vehivavy tsy mbola tena misitraka ny zo fototra tokony ananana eny anivony fiarahamonim-pirenena. Mitokosa ny ady sisika ataon'ny firaisamonim-pirenena ampiarana izany hatramin'izao. Ravo Razafimahenina sy Mathieu Prince. Mbola lavitry ny afony kitay ho ny fitenenana. Maro amin'ny vehivavy malagasy no tsy misitraka ireo zo fototra eny anivony orinasa iasany. Misy ihany koa ny fanavakavahana mahazo ary ampitahaina amin'ny lehilahy izay mora asa kokoa. Raha resaka fananantany, azara raha 420 isanjato ny karatany ihany no misoratra amina vehivavy manerana nosy. Mangony fotsiny moa ny fahafahana manondranentana ny velana. Izany nefa dia zo fototra koa tokony ho afaka ataon'ny vehivavy izay misehatra amin'ny ara-toe-karena mandraharaha mba ho afaka manondrana amin'ireny vondrona iraisam-pirenena izay misy any Madagasikara ireny. Nefa ireny zavatra ireny dia misy sankana be da be tsy ahafahan'ny vehivavy manondrana ny vokatry ny orinasany. Matsapa tsara tsika rehetra amin'ny fotoana ny vehivavy izay mitaiza kely dia tena hiara ny fanelipiliana arak'asa io. Noho ilay zanany kely tsy maintsy andaniany fotoana isan-kerinandro naovana fanaraha-maso ara-pahasalamana ny fampinonoana reny dia mbola zoa takina dia misy mihitsy ny mpampiasa mandroaka. 20 taona no nanaovan'ny fanjakana malagasy soni ny protocole de Maputo 5 taona tsy niatra izany raha tsy nisy fampiarana. Maro amin'ireo firenena nampiatra ny protocole de Maputo anefa no nahita vokatra amin'ny fananjana ny zon'ny vehivavy. Zon'ny vehivavy zany dia tsy azo atao ambany zavatra, tsy azo atao ambony ka ny lalana mahitsy indrindra sy ny lalana tsotra indrindra ary koa ahafahana mametraka an'izany hoe asan'ny vehivavy zany sy mametraka ny anjara-toerany eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena dia ny fampandaniana an'ity protocole de Maputo ity dia manentana antsika rehetra mba hiara izotra ary koa hifamohana hatrany amin'ny asa maro izay mbola mety antsika. Tsy mbola niravina hatramin'izao ny olany ady tany antsoina hoe manakasina 3 eny Amoropotsy fokotany Tsarasina commune Ambohimangakely taorian'ny fandravana ny trano fonenany imponina dia isy bulldozer indray andrava ny ambiny rano fitarainan'izy ireo. Rindrany sariny Manora Andriamalala. Eto ny tany efa niteraka olana teo amin'ny imponina sy ny fiangonana katolika efa mambolana izay. Efa noravana ny trano fonenany imponina teto saingy mandeha indray amin'izao ny resaka fahoavy ny bulldozer entin'ilay teratany vahiny akany ny tany. Le titre n'ity tany ity 1802 zay voalaza ato amin'ity plan ity tsy mitory tsy misy pirofo izahay fa manana pirofo. Titre 1802 no navadika zareo 960B 977B ary navadika nouveau titre ndray 4041 bavy ty tany ty toerana ity
ny ao anatin'ny certificat de situation juridique de mazava tsara fa 1809 ny an'ny katolika. Zany hoe le titre 1802 itoeran'ny fokon'olona ety zany a no novaina ho 1809 tena vadika ankehitriny ho lasa 40 bavy. Manao antsoava amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny araka izany mponina miantsona avy eo anivon'ny conférence épiscopale eto Madagasikara ihany koa. Raha ny fanazavana ny entiny mponina dia manana titra roa samihafa ity tany ity ka tokony ho jerena akaiky. Ka mangataka izahay vahoaka eto reto mba ovahany ao amin'ny isambaratongany aby ao amin'ny commune ao amin'ny inty izy ao amin'ny domaine ao amin'ny topo ao amin'ny présidentiel zao raharaha zao. Raha ny fanazavana trany dia tsy eo amin'ny tany mitondra ny titre 1802 izay nandravana ny tranony olona no misy ny tany ekara fa eo amin'ny tany mitondra ny titre laharana 1809. Ireto mponina ireto izay manao antsoavo ary tsy anaiky ny fakana ny tany tsaradrariny. Niezaka nanontany ny voalaza fa tompon'ny tany izahay saingy tsy nitondra fanazavana ireto farany. Ny vavao mifandraiky amin'ny fahasalamana kosa indray ary dia olona 5 etsy eo eo isan-taona no mamony ny vokatry ny fanafody sandoka araka ny tatitra navoaka ny firenena mikambana. Manoloana izany dia manampy ny tompon'andraikitry ny fahasalamana eto Madagasikara ny sampandrara Amerikanina misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID izany amin'ny fikarohana vahaolana. Isan'izany ohatra ny fiarovana ny eto Madagasikara. Fitaovana sy kojakoja ilaina amin'ny laboratoara mitentina $5,500 na $700 no natolotry ny avy eo anivon'ny USAID hiarovana ny olom-pirenena amin'ny loza teraka ny fanafody tsy manara-penitra sy tsy voafehy. Anampy amin'izany fitiliana izany ihany koa ny fahombiazan'ny fanafody miaro ny fahasalamana ireny sy ny zaza, ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ary ny fanafody miady amin'ny tazimoka izay efa amidy eny anivon'ny toeram-pivarotam-panafody ireo fanafody eo anivon'ny laboratoara. Ny maresaka iraisam-pirenena dia nilatsaka nandritra ny herinandro ny orana tao Japon tatitra vonjy-maika hatreto olona roa namony ainy. Olona mahery ny 24 kosa ny voaterina afindra-toerana. Anisan'ny faritra tena voakasika ny tao atsimon'ny Japon, oram-betsy mbola fahita tao amin'ity faritra ity no nilatsaka tao anatin'ny herinandro raha nitaditry ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro any an-toerana. Rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Nilatsaka nandritry ny herinandro ny orana tao Japon, mbetsaka araka izary ny tany otsaka isan'izany ny tao atsimon'ny Japon izay nahafaty olona roa maly. Mbola tatitra vonjy-maika ihany any efatreto. Raha araka ny tatitry ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro ao Japon, tsy mbola fahita tao amin'ity faritra ity ny orana naharitra toy izao. Niakatra araka izany rendrano ka nahatonga fiotsahany tany. Tranona vehivavy lehibe iray fito amin'ny 70 taona no niotsaka tao amin'ny faritra Saga ary noentin'ny rano ny aliny alahady ifoa alatsinainy ka nahafaty azy. Tsy nahatsiaro tena kosa nefa ny vadiny saingy efa noentina namonjy hopitaly. Nitrangana fiotsahana tany ihany koa ny tao amin'ny tanàna ny Kurume, faritra Fukuoka. Olona 10 no nianjerany trano, afitra soamantsara ny sivy, saingy namony ihany kosa ny iray. Efa nanomboka nitsahatra ny orana omaly, saingy mbola manao antsoava ny tompon'andraiky mpanjakana amina faritra roa any an-toerana. Olona 20 ny voatery noesorina tamin'ny trano ka nafindra toerana. Ao anatin'ny vanim-potoana ny orana tanteraka i Japon amin'izao, manodidina volana Jona sy volana Jolay eo. Miteraka fiakaran-drano sy fiotsahan-tany matetika ny orambe misy any an-toerana ary ahafatesan'olona mihitsy aza matetika. Ahina mbola hiakatra hatrany aza ny tany orana no ny fiovavany toetry ny andro. Loza mitatao any mponina ao Japon ny fiotsahan-tany noho ny ankamaroany trano miorina ambanina tendrombohitra. Ity firenena ity raha teo izay feno tendrombohitra ary antsoina mihitsy hoe pays montagneux. Ny taona 2024 olona manodidina 70 no namony ainy noho izay fiotsahan'ny tany izay. Mahery ny 900 kosa ny taona 2024. Iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-bavata amin'ity androany ity mankasitraka anao hatrany manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MDS. Hoaranao rehefa avy eo tahaky ny mahazatra ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa manarahantsika ny horonan-tsary mitondra ny lohateny eo dia matriny.
ny tena kosa ary dia ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsondray tompoka.